miaraka makitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanompo ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsiny fa ny lalan'i Jehova no sitrany, eny ny lalany no saintsainy andro aman'alina, dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoana, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Andriamanitro, misaotra noho izany teny izay efa novakianay, ny sasany aminay mety efa nanao etude mihitsy ary omaly ny amin'io salamo voalohany io. Misaotra satria fantatray fa ho ampaherezana ny fonay, ho ampazotoana, ho ampalakina ny sainay, ary indrindrandrindra ho tahina ny fananay. Dia mitenena ianao Jesosy, miaino ny mpanomponao, makasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Samy mahazo mitoerantsika daholo. Omena lohateny ity toriteny androany ity dia hoe ny lalan'ny fahasambarana araka ny salamo voalohany. Ny lalan'ny fahasambarana araka ny salamo voalohany. Rehefa tonga taona tahaka an'izao dia mifampirary soa isika, dia mifampilaza am-pifaliana na ampahazarana hoe mirary taona sambatra ho an'ny tsiraray avy. Ao anatin'izay tsy misy maharatsy ny fitenenana an'izany, firaliana soa an'izany. Izao tontolo izao nampino samy miteny an'izay hoe mirary taona sambatra izay. Betsaka ny zavatra heverin'izao tontolo izao fa fahasambarana. Ary mampalahelo indraindray dia izay fenitry ny fahasambaran'izao tontolo izao izay no lasa tsy ririty ny fiangonan'Andriamanitra, ka lasa fenitra andrandrana sy ataoko hoe iainan'ny iazakazahan'ny mpino. Fa inona no ambaran'ny soratra masina momba izany fahasambarana izany? Rehefa nijery ako ny amin'ny voambolana ataoko hoe ny ino moa dictionnaire amin'ny teny malagasy, ny rakibolana malagasy, dia nijerany amin'ny famaritana an'izany hoe fahasambarana izany. Dia vao mainka tsy nanampy ana le izy eny, mahazoko ihany le izy amin'ny lafiny iray, mahazoko ihany le sambatra, fa ohatrany hoe mba te hijery an'le izy hoe ohatrany ahoana ny ataoko hoe ny famaritana ara manaraka ny fenitra ambaran'ny rakibolana. Dia ozy izy hoe fiadanana tanteraka atretrehana. Dia vao mainka nasiko astérix kely ilay hoe atretrehana, ohatrany ahoana izany hoe tretsika ny fototeniny. Fa rehefa mijery ny soratra masina isika dia misy teny fototra esher, izay ny teny hebreo nampiasana eto, dia tahaka ny miteny hoe eny fifalin'ny misy ataoko hoe enti-milaza ao aorinan'izay eny fifalin'ny izay na eny fifalin'ny. Ny tonga ao an-tsaitsika amin'izao taona vaovao izao dia hoe eny fifalin'ny izay navita hatrany tamin'ny taona lasa iny ohatra. Eny fifalin'ny izay nisondrotra karama, eny fifalin'ny izay nampiakabady, eny fifalin'ny izay nahita ny olotiny, na hoe lasa na sipa moa izy ny fomba fitentsika mahitsy. Mety tsy misy maharatsy an'ireo zavatra voalaza ireo, ary ny tokony ataontsika ary raha ohatra ka mahita ny olona ao anatin'izay fifaliana izay tsika dia miara mifaly aminazy, satria ny teny soratra masina mialaza hoe miara mifaly amin'izay mifaly. Fa rehefa mijery ny soratra masina isika dia somary tsisy idirany amin'ireo famaritana azo avy amin'izao tontolo izao, ny anambaran'Andriamanitra n'izany hoe tokony ho antony fifaliantsika izany, na le hoe sambatra eny fifaliany izay, na eny fifalian'ny olona tahaka an'izao. Tsy dia zavatra materialy loatra, tsy zavatra, tsy toerana, fa toe-po, toe-tsaina, toe-panahy no mametraka ny tena fahasambarana rehefa ny soratra masina no anontaniantsika.
Nuk e tsika ijery ny zavatra resahan Jesosy Kristy eo Matteo 5:7-7. Tsy hamaky ato fa ho tononoko aminareo fotsiny hoe zao no zavatra faritan'i Jesosy Kristy hoe sambatra. Tahakan'izao ny fahasambarana resahana. Sambatra ny malahelo am-panahy. Jerena efa tena ny fenitra apetraky ny soratra masina dia tena tsy mifanaraka amin'ny fenitra izay apetraky izao tontolo izao. Fa tena mbola mandeha avo lavitra. Noble lavitra ozy izy angambany. Tsy haiko hoe ahoana mendrika aja lavitra. Sambatra ny ory, sambatra ny malemy fanahy. Sambatra ny nona sy mangetahita ny fahamarinana, sambatra ny mianatra, sambatra ny madimo-po, sambatra ny mpampiavana, sambatra ny izay anjena noho ny fahamarinana. Sambatra ianareo raha ratsiny ny olona izay enjeny ary asiny izay teny ratsy rehetra hitenenany laingy anareo no nianatra. Zany no fahamaritany Jesosy. Izany hoe tena fahasambarana izany. Ary izany no tokony ifalitsika indrindra. Reny zavatra ataoko hoe avelan'Andriamanitra mitrango amin'ny fiainantsika ireny tsy hoe tsy tokony ifaliana akory, fa ny tokony ifalitsika indrindra dia ireto zavatra voalaza ny soratra masina reto. Ary anankitelo no ampiarahany amin'izay zavatra anankitelo miiba izay: tsy mandeha, tsy mijanona, ary tsy mipetraka. Dao miara-mandeha, miara-mitentsika: tsy mandeha, tsy mijanona, ary tsy mipetraka. Tsy mandeha amin'ny fisaina ny ratsy fanahy ozy izy. Rehefa mampiasa ny mpamary toetra hoe ratsy fanahy soratra masina vao taon'io Salamo 7:7 niarantsika namaky teo dia miresaka an'izay ratsy fanahy zay ny mpanao salamo. Rehefa miresaka an'izany hoe miteny an'izany hoe zay mpamary toetra hoe ratsy fanahy izay, ny soratra masina dia ny mpanota no resahany eto, fa tsy ilay hoe mifanohitra amin'ny tsara fanahy akory. Betsaka ny fisainan'izao tontolo izao no lasa tafiditra ao anatsika ka mandrava ny tokony ho fahasambaratsika ao amin'ny fitoerana mban'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Anisan'izany, anisan'ny lehibe indrindra dia ny fandehanantsika araka ny fisainan'ny nofo indraindray. Tahaka ny ahoana izany? Ny amin'ny fialonana, ny amin'ny fizahozahoana, ny fiavonavonana, ny fifandrafiana, ny fifampiandaniana, ny fanambaniana, ny fankahalana ny tsara, sy ny sisa sy ny sisa. Ary afaka mamakitsika ao amin'ny Galatiana 5:5 fa mahita an'izay hoe tahaka ny ahoana, izany hoe mandeha araka ny fisainany nofo zany dia faharitany ao daholo ireo ataoko hoe ambarany ho fisainan'ny nofo, fandehanana araka ny fisainan'ny nofo. Ary izay no ara-morany kokoa dia hafa mihitsy ihany koa ny fisainan'ny ratsy fanahazahoana fiadanana, nahazahoana famonjena. Matetika ny fisainany miaraka amin'ny fangaro amin'ny volany miasa, ny ody. Zao moa nalaza be tanatin'ny herinandro ka manjay resaka doany sy ny karazany iny sy ny sisa, tsy dirako no lalina loatra ny momba an'izay. Fa ao anatin'ny fisainan'ny ratsy fanahy ihany koa azahoany fiadanana na azahoany famonjena dia ny finonom-poana, ny fahendren'ny tany. Hoe za kosa mba efa mba milamina kosa ako, za kosa efa mba tsara eo anoloan'ny ranako, ny raha amin'ny ranabaviko ny sy ny manodidina ana rehetrarehetra, mba manao soa. Tsy tokony mba mendrika ao anahy kosa satria mba no mankatoavan'Andriamanitra sy ny razana. Zay ny fisainan'ny ratsy fanahy amin'ny resaka ara-pivavahana, ary tsy tokony andehanany mpino. Tsy mandeha amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy isika. Amen. Aza mandeha amin'izany. Tsy mandeha amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota. Misy lalana ara-bakiteny ary misy lalana ara-keviny. Misy amintsika efa mahafantatra mihitsy hoe rehefa andeha ilay lalana ara-bakiteny io resahako io rehefa andeha anao kolikoly dia ary ny lalana faleha, atsy ny birao fandeha. Fa ilay olona ao dia tena tonga dia tena
faly mandray anao ro vita tsy ela taratasinao na tsy haiko fa ho azonao malaky ny marché sy ny contrat sy ny sisa sy ny sisa. Ary misy ihany koa mahalala hoe mino fa isika rehetrarehetra mahalala hoe ty lalana ity ny lalana mandeha makany amin'ny fijangajangana tsy atory fahita. Raha mipetraka eo atalatamaty zao ianao dia eo akaikikaiky ny arembus eo rehefa harivariva tena feno varobatana. Rehefa mandeha any amin'ny vily ianao dia efa fantatra hoe lalana ena tsara lalana rehefa amin'ny tsy haiko amin'ny firifirora iny dia efa feno mpivarotena fantatra ny lalana ary tsy mandeha amin'izany tsy mijanona zay reny teneniny a lalana hoe tsy aleha atsika fa tsy mijanona amin'ny lalana falehan'ny mpanota. Mila andosirantsika ireny rehefa manomboka fantatritsika ny lalana falehan'ny mpanota. Aty indray ny ataoko hoe ny lalana arakeviny ao amin'ny Facebook na amin'ny Instagram na ao amin'ny internet efa misy lalana falehan'ny mpanota. Sao tsy tokony ho ao ianao, sao tsy tokony ho any ianao. Tiany zavatra teneniko anao hoe ny asambarana azonao amin'ny tsy fijanonanao amin'ny reny toerana ireny dia mbola maharitra sy tsara lavitra. Maharitra sy tsara lavitra. Ary ny fahasambarana ho azonao anatin'izany dia tsy azonao hoetreretina akory rehefa tsy nijanona amin'ny lalana falehan'ny mpanota ianao. Tsy mipetraka eo amin'ny fipetraran'ny mpaniratsiro. Mety fantatsika amin'ny tanora amin'izao vanim-potoana izao hoe izy n'izany mpaniratsiro izany. Mpaniratsira dia olona tsy miaino anatra. Ny ohabolana 7 dia miteny hoe izay mankahala fananarana ozy izy dia ino? Biby. Izay mankahala fananarana dia biby. Ary aza mipetraka amin'ny fiarahan'ny fiokonokononana na fiombonan'ny mpaniratsira fa tsy ahasambatra anao zany, manala ny fahasambarana tokony eo aminao zany. Raha fantatrao ny olona anankiray fa mpaniratsira olona, mpaniratsira n'Andriamanitra dia aza miseho okolona mialohan'izay tokony okolona. Fa rehefa tenen'Andriamanitra hoe aza mipetraka amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira dia aza mipetraka amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Amen. Raha izay telo anankitelo zay no tokony hoe mihibana hoe zavatra tokony ialana sy andosira, ireto kosa ny zavatra miabona hoe zavatra tokony izorantsika na aiazakazahantsika bebe kokoa. Dia miresaka zavatra anankiray le izy fa misy matohateny anankiroa no ampiasaina: mankasitraka sy misaintsaina ny lalàn'i Jehovah. Ahoana hoe azafady? Mankasitraka sy misaintsaina ny lalàn'i Jehovah. Le mihiba zany hoe tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, tsy mijanona eo amin'ny lalàn'ny falehan'ny mpanota, tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny miabo indray na hoe pozitif dia hoe mankasitraka ny lalàn'i Jehovah. Lalàna dia nitorana ny tenin'Andriamanitra raha dika tsotsotra. Dikan'izany hoe mankasitraka ny tolotsaina avy ao amin'ny teny soratra masina ianao. Ary izay no mahatonga antsika fiangonana manapa-kevitra hanao fanahiniana, manao planina miara-mamaky teny miaraka, satria maneho fiombona-tsaintsika izay famakiantsika teny miaraka izay na amin'ny lafina anankiray, fa ihany koa mampitombo ny fahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra ka tokony izorantsika dia mitombo ny fankasitrahantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Manoloana ny safidy sy fanapahan-kevitra lehibe raisinao mandritra ty taona ity, aoka aneo taratra n'izany hoe ianao dia olona mankasitraka ny lalàn'i Jehovah. Amen. Tanora ianao anangana mety anatin'ity taona ity no mety hoe mipetraka eo amin'ny tanora zazavavy ianao na zazalahy mipetraka eny anoloanao ny ataoko hoe reto mety ho vadiabina.
inona ny vadiabla ambarany soratra masina fantatrao ve zany ary efa fantatrao dia tidy zay raisinao ve maneho ny fankasitranao an'izany mpandrara ianao manoloana ny tolotra maro isan-karazany zay hipetraka eo anoloanao mety misy lala manivaka amin'ireo mety misy lala naraka ny tokony ho izy ihany koa inona no ambarany ny lalàny Jehova dia ambara soratra masina hoe fanilo io amen sakafo mahavelona io zay nandray ny SMS nalefa rehetrarehetra dia miteny samy nanoratra tamintsika hoe ireto ny sakafo mahavelona iarahantsika amin'ny sakafo androany sakafo mahavelona ary say marin'Andriamanitra ny soratra masina ka ndao aneo fakasitrahana ny lalàny Jehova sika amin'ny alalany fanehoantsika zany amin'ny fiainantsika andavanandro ny amin'ireo fanapahan-kevitra ny amin'ireo fomba fiainana fomba fisainana dia ao anatin'izany ho sambatra ianao amen izy fahasambarana tsy voavidimbola tsy voavidin'ny zavatra hafa hitoetra ao anatinao ary te ilaza ihany koa io lalàny Jehova io efa voasedra ny vanim-taona rehetra ny fanesy tanatina efatra arivo taona tany hoany mbola naneo foana Andriamanitra vanim-potoana inona vanim-potoana inona miainan'izao tontolo izao dia maneho foana hoe marina Andriamanitra ary marina ny teny soratra masina ankasitrahanao ve zany ankasitrahanao ve zany fandaontsika aneo an'izany hoe mankasitraka ny lalàny Jehova amin'izay zavatra rehetra ataontsika mandritra ty taona ty mankasitraka dia inona le faharoa misaintsaina ny lalàny Jehova hozy izy Davida zay hoe ato am-poko no ireketako ny teninao mba tsy hanitako aminao ary matetika rehefa miresaka ny soratra masina amin'izany hoe fo zany dia matetika misy ifandraisany amin'ny fisainana ny fosaitsika dia mifandray ireo sady olony fotsika no tokony olony saina ihany koa zany hoe mila misaintsaina ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra zay novakianao rapitso hovakianao rapitso mila saintsainao iny inona ny zavatra tsaronao inona ny zavatra azonao atenao hoe apetraka ho felitra zay matonga namaprisika hoe mandraisanao ty mandraisa taratasy misy ranavavy tamaly nyresaka taminay hoe tena nividy kaye zay tena hoe mahafatifaty mba tonga le izy tsy hoe ho adinodino na ho apetrapetraka rianananary na tsy ho rara ino mba ahafahana mitahiry mandray ireo rakitsaina rehetrarehetra ho apetraka ao an-tsoratra dia avy eo ho vakeny iny ho ampitsahivina ny teny saintsaina iny maninona ny fisoratra masina no mampatsiahy atsika ny tokony saintsaina atsika ny lalàny Jehova satria kamo matetika ny saintsika kamo tsika heritreritra tsy haiko nareo na ohatra nafa za dia ohatra izay mihitsy mila misaintsaina ny lalàny Jehova isika satria maninona voalohany ndeleniko teo hoe kamo matetika sika hisaintsaina kamo ny saintsika hiasa fa ihany koa mila fantatsika fa ao amin'ny saintsika no toera no taninady tiany fahavalo andavonantsika indrindra ao amin'io saintsika io no taninady tiany ny fahavalo andavonantsika dia raha finoanao ny fisaintsainana ny tenin'Andriamanitra zany dia betsaka reo ady tokony iadina tsy tokony iadinao tsy adinao akory fa tena hoe azonao azo ny fandraisena rehefa misaintsaina ny lalàny Jehova ianao araka teny Davida teo hoe ato am-poko izy no ireketako ny teninao mba tsy hanotako aminao raha izay teboka anaky-dimy izay anaky-telo miiba tsy tokony atao anaky-roa ampirisihana tokony ho atao no lalana izorantsika dia tahaka an'io andininy fahatelo ioa ny fiainantsika ao anao sisa tahaka ny azo ambolena morony rano velona izy amen zany hoe
io azo ambolena morony rano velona io no sary fanehoan'ny soratra masina feno indrindra zany hoe fahasambarana izany raha lasaina bavy. Amen. Azo ambolena morony rano velona. Jesosy matetika nyresaka n'io rano velona io, resaka rano izy amin'ny jaona toko faefatra tamizy le miteny amina vehivavy Samaritana hoe mila misotro amin'ny rano velona zay omeko. Zany hoe raha miteny izy hoe omeko zany hoe tsy izy la izy fa izy anome an'ilay izy. Jaona toko fafito amin'ny telopolo dia milaza Jesosy fa ny fanahy masina lay ony rano velona. Dia ahoana ozy izy tahaka ny azo ambolena amorony rano velona izy. Maninona le azo ambolena amorony rano velona? Mamoa tsy malazo lavorary ny asany. Raha mivoly amorony rano velona ianao akory tsy hoe tsy misy hainandro azo anao. Zany hoe tsy hoe tsy misy olana na tsy misy ady mihitsy. Fa amely tokoa ny hafanana, amely tokoa ny havandry, amely tokoa ny orana sy ny sisa sy ny sisa. Amely ny haitana. Fa misy rano mamelona anao foana ary mampitombo ny fakanao ary mahavelona ny ratsana rehetra mandrompona ilay hazo. Fa rehefa mandinika an'io zavatra anankitelo resanao amin'ilay hoe azo ambolena amorony rano io ianao dia ozy izy hoe mamoa tsy malazo dia avy eo mivadika tapaka le izy hoe lavorary ny asany. Le anankirolo zany misy ifandraisany amina resaka hazo ihany, fa rehefa le anankiray fatelo toa miresaka zavatra hafa izy. Zavatra tian'Andriamanitra ampitsahivina eto ao anatin'ity soratra masina ity dia isika olombelona no resana ao anatin'izany ary isika dia misy asa tsara tian'Andriamanitra ho lavorary ataotsika anatin'ity taona 2024 ity. Dia misy asa nomanin'Andriamanitra ho anao, asa tsara ary tia no ataonao lavorary zany. Zay nitenenako tany am-boalohany hoe andao hiaina n'ity fiainantsika n'ity taona ity tsy hoe andefa hoany fotsiny fa tena isy tanjona. Dia ao anatin'izay tanjona zay mba tena asisio ao ary atao voaloha larana mihitsy azy. Ilay hoe anao asa tsara. Misy voany rasana amin'ny hazo fiainana ambolentsika. Ny voa no amatarana ny hazo, izay zavatra hita avoakatsika no amatarana hoe inona marina ny ao anatitsika ao. Izy dadanay izay hoe hazona papay tsy mamoaka manga, fa hazona papay dia papay ihany ny avoakany. Iseho tadiditsika angamba ny Jesosy rehefa nandalo tamina avy anankiray dia nandrombona be ilay aviavy dia niandrandra izy hoe isy voa ao amin'ilay hazo. Kanefa ino? Tsy misy ninino. Zany hoe misy fiandrandrana voa avoaka ao amin'ny hazo anankiray matoa ambolena isika. Ary eo amin'ny testamenta vaovao dia misy sary anankiray asehon'i Jesosy momba an'izay resaka hazo izay. Ary hazo miray aminy. Ozy izy hoe tsy afaka misaraka amiko izay te hamoa rehetrarehetra. Ary izy tsy isika ilay hazo. Izay tena mahafinaritra be hoe isika miankina ao aminazy ilay tena hazo-boaloboka. Ingatsika maky eo amin'ny Jaona toko 5:15 ka hatramin'ny 5. Tomoera amiko ary izao aminareo tahaka ny sampana tsy mahay mamoa azy. Raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany ianareo raha tsy miray amiko. Ary izao no voaloboka ozy izy. Ny voaloboka resahana eto tsy ilay hoe voaloboka le hoanina iny, fa le voaloboka le hazo. Ianareo no sampany izay miray amiko ary izao ao aminy dia mamoa be. Katsika misy ifandraisana ary tena Andriamanitra manazava ny soratra masina, manazava ny soratra masina. Amoa be. Nresakitsika tao amin'io salamo voalohany hoe amoa. Dia Jesosy nilany izay miray aminy dia amoa be. Fa ahoana ozy izy mifampitandremana? Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao
na inona na ino. Raha misaraka aminy isika dia tsy ahavokatra akory ny vokatra andrasana amintsika, tsy ahavita na inona na inona. Da dia tsika fa pino no marina resahan'ny soratra masina ao amin'ity andiny soratra masina ao amin'ny andala soratra masina ao amin'ny Salamo voalohany ity hoe ny lalan'ny marina. Isika pino dia mila miala amin'ireo lalana tsy mahasoa, zany hoe pino efa niainan'ilay fanamarinana no resahan'ny soratra masina dia miditra ao anatin'ny lalan'ny fanamasinana ianao, ao anatin'izay fanamarinana izay mandeha amin'ny lalan'ny fanamasinana, miala amin'ireo lalana tsy mahasoa, ireo anankitelo voalaza tao ambonireo zay efa hitanao tany amin'ny taona lasa, ohatra efa fantatra hoe ohatr'izao ny paika devoly ary matetika ny devoly en cercle foana mitovy foana ny fomba hinanany atsika, efa fantatrao fa raha miala amin'ireo lalan'ireo ianao tsy hoe miala seka fotsiny amin'ny herin'ny tenanao, fa ny fanahy masina mampahery anao, ny herin'ny fahasoavana mampahery anao, omen'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo hoe omen'Andriamanitra fomba hialana amin'izay fakapana samihafa isika, efa novatsian'Andriamanitra fomba hialantsika amin'izany, miala amin'ireny, tomoera amin'ny teniny, fantaro ny teniny, iaino ny teniny, ankatoavy ny teniny. Amen. Ary ihany koa ampileo eo amoron'ny rano velona dia ny fanahy masina ny azo fiainanao, miraisa tsara aminy, miraisa tsara ihany koa amin'ilay azo mboaloboka amin'ity taona ity, dia tsy izy zany fa i Kristy hamovo atsara ianao. Tsy anatoko vadimy andeha faharoa amby roapolo. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahonoana-po. Tsy misy lalàna manolotra izany. Vokatra io vokatra io ianao amin'ny taona ity.